Zambena. Tena feno fifaliako ry Tsilo amin'izao andro sarobitsika izao a. Toy ihany ty nofinofintsika roa e. Dia tanteraka soamatsara ihany ny fanambadiantsika ry Maria. Eno ary Tsilo. Iengana ho tanteraka amintsika daholo ireny tsodrano ireny e. Ho tokantrano sambatra ny tokantranontsika ry Maria. Dia hiteraka fito lahy fito vavy. Tsy maninona raha vita e. Ny teraka ny vita ihany fa le mitady ny anarana ny tena tsy laitra e. Aza mba mampime moa e. Ko marina moa zaniko. Sady tsy maintsy asiana ihany ny tsikitsiky e. Ary etsy aloha ianao bataiko fa sao dia tsy tafita eto e. Eo ary. Ary ianao mavesatra be a. Mavesatra fa efa zakanao e. Zakanao ambongadiny. Mahita lazaina mihitsy ianao ty ry Maria. Ko eto akaikin'ilay tiako sady ihany izaho e. Ao ary hoe way. Ao ka apetrao fa mianjera eo. Ka manao an'izao tokantrano vao ry Maria. Mahafinaritra rery dada. Dia mba mahavelanareo tsara ve aloha ny karaman'lery e? Tokantrano fiafiana rery dada. Na zany kosa aza tokony tsy hijaly loatra ianao ry Maria a. Fa za ve moa mijaly e? Ka aloha maelo ihany aloha fa sao dia ampijalian'ny olona any ko. Finina tsara aloha ilay ataony. Ingénieur na bâtiment. Raha ny tena marina rery dada maçon izy a. Maçon? Zany ve dia avelona anao? Ay, dada koa. Nga izy dia hoe eo dia eo foana e. Tena atao mitady asy ilay dalina fa tsy mety izany a. Efa mikarokaroka ihany re izy a. Tena mba farafakely mampiditra 10 metry sy iray tapitrisa isam-bolana vao tena mampilamina amin'izao ry Maria. Fa raha zany karamana maçon zany kosa aloha nentina melomana ny sy tena ohatran'ny tsy ety. Dada koa, izay re aloha zava-misy e. Miteny ihany aho mantsy aloha fa tsy te hanan-dratsy a. Indrindra raha misy zazakely. Dia zany ve dia avelona? Izay mahasoa ataon'Andriamanitra fa dada koa zany. Maria, ianao koa ny tsy ampifandiniana loatra ny hiditra tamin'io e. Rian izao Steve, zanak'olona mpanankarena sady nanana izy azy nefa tsy tianao. Ny alohanao ny hiditra tamin'ny olona tsisy fotony. Ka tsy volana no mitondra an'io fa ny fitiavana e. Izy no tiako dia izy no vadiako. Nga vitan'izany ny fiainana e. Tsy hainy dada nga le hoe fitiavana ny lehibe indrindra. Dia reto ary ny fahasahirananao ko. Aza mba manao an'izany rery dada. Eny e, eto mifotezitra fa raha misy mahory anao dia aza misalasala miresaka amin'ny dada. Misaotra rery dada. Tena nahazo kosa kinareo ry mamantsila. Nahazo any finaty vavinareo iny. Sady tena tsotra e. Ndry kosa ry Caroline dia tena efa be filaza mihitsy marina mo. Marina ne kizany e. Eny e, izy tokoa aloha tena tsotra e. Sady manaja, tena tia ny zanako neky iny. Raha mifantatra ny dia zanaka mpanankarena neky izy iny e. Ie, zany tokoa no izy. Dia tsy mampaninina azy ve nareo mianaka? Tena tiany. Ekeko hoe tsotra ny asany sila. Saingy tsy mampaninina azy velively e. Raha ny vehivavy amin'izao mantsy hainareo fa tena tia vola. Saingy inoko fa tsy fitiavam-bola mihitsy no itiavany any sila e. Fa tena fitiavany e. Zay aloha no hitako. Asa nefa nahoana. Irariana mba ho soso tsara kiny tokantranony a. Misaotra rery Caroline. Ary Tsila moa ve tsy mahatsiaro tena ambany amin'izany e. Toa efa mifampiresaka tsara ry zareo e.
So nerana gara hono mantsy dia nerana tsara mpifankaty mivaramarafara mety ho adiny hafarany efa niteneniko tsara ry zareo talohan'ny fiarahany fa tiany sila tokoa ny lekala Maria ka io zareo ny roso io. Rehefa ela matsy ry mamantsila ny elane maray roa ekeko tokoa saingy aleo reny sosiny tsara tokoa araka ny teninao teo ry Caroline no hodinonina amin'ilay tokantranony ankizy fa ampahireso mandrakariva aloha tsila. Eny raha mahita asa hafa koa ve moa izy apirisiako mihitsy hifindra asa hafa sao dia tsy hahavelona mivavitoka amin'ny mpanankareny eoko loza. Izay mihitsiko fa itsila tokoa aloha efa tena hitako miezaka be izy mihitsy aza zao ny tsy nanaiky fa nikofoka mafy avitana ny raharahanizy ireo. Ataoko fa hoe ny dadan'ny Maria daholo anie niantoka ny milany amin'ny mariaziny zareo mba menatra kosa re le zanako izy ny apakatra ve dia leo ampakarina indray no andamy betsaka kokoa. Ianao koa tia mamanitsilako misy anie ny ray aman-dreny tahaka izany faly izy namoaka ny zanany. Eny aloha izay dia misy dia mivavaka ho an'ny tokantranony zareo misaotra retsy mety tsy ho afakafaka kely makany am-piangonana angamba aloha atao ato fa ohatra ny sahirana koa mandamany trano ato fa le jiotsony koa tsy eny fa rehefa afaka dia mitonga avy eny rery Caroline. Maria ato are aitonga ianao. Ie tena vizana zany Zany ve so ihany fa efa mba nanaovako rano mafana ianao. aleo mihitsy aloha andro sady tsy anjoko rizy anolona ny akanjoko mantsy. Fa inona nataonareo tao? Zavatra nanao dalina mihitsy izay androany kotrana beko. Zany ve hitako ianao nireraka beko sa anaovako lasopy vetivety mandrapa? Izay zao ny tena tsara ry Maria. Tsy maninona fa aleo dia karakaraiko tsara ny vadiko misaotra anao vetivety rery tsila. Ho anazy kosa aloha nahazo any zanaka vavy manan-katao iny sady tsotra ny makarakara be fitiavana eny fa na dia eo aza ny tsy fahampiana eto tokantrano dia manohana sy manome fitiavana foana izy. Ody ry mama. Tena itsila marina mandroso ny zanako. Manao ahoana ry mama? Inona ny vaovao aty Fahasoavan'ny tombo isan'andro re ary ohatra ny vizambizana ny endrikao izany fa niasa mafy loatra nga sa ahoana? Mazamazana ny asa ry mama. Aza dia manao reraka loatra na izany aza fa sarobidy ane fahasalamana Eny izay aloha dia mariny. Ka manahoana re Maria ao ao izy ao salama ao izay. Ka manahoana ny tokantrano mifanara-tsaina tsara nareo roa? Ie izy aloha mahafinaritra zany ka tena hoe vady mendrika dia tena faly rehefa finaritra nareo Ie ary mama manahoana? Ato manirery ato sisy namana. Io indray mama sa kanapanampy ianao? Alao mihitsy aloha amin'izao ka sady tsy laitrako mihitsy ane ty baiko an'ilay olona isan'andro ty Eny izay tia mama ihany io. apetraka amin'ny tompo ireny fandaminany ho hitantsika eo. Ny fidiram-bolana zao tsy dia ampy loatra ry mama. Ka Maria koa ne tsy miasy ty tsy vitanao rery io amin'ity karamanao. Ka tsy afa manoatra fa efa mezaka manao azy azoko atao rehetra.
Tena mampalahelo kely ahy mihitsy ianao. Saingy io aloha ny asa misy dia ififio eo e. Fa aza manao reraka loatra sao tsy salama eo. Eny rery mama. Fa raha mba misy vola kely lohany aminao any dia mba omeo ahy. Eny e, kely ihany ny ananako aty fa ifampizarantsika e. Ty e, iny. Izay ilay tsy afozako amin'ny mamy ity. Misaotra mama. Fa manino ianao ry Tsila? Toa mivadibadika tsy hita hoe manino. Tsy haiko ry Maria fa ohatrany marary izany ho aza e. Manakotrako be daholo ny vatako rehetra iny. Izany ve? Tsy ireo izany hafananao. Dia ahoana re izany? Ny andro Eny, tena vizana mihitsy aloha e. Tsisy fotoana kanaina mihitsy moa. Latry ny aina hatramin'ny zoma. Manao an'ilay asan'olona rehetra azo tafary. Adiny hoe latry. marina mahavizana be anao ohatr'izao. Aleo aloha jereko fanafody izay misy ao e. Raha pitsy vao maraina vao makany amin'ny dokotera. Eny rery Maria. Ary tafio tsara ilay lamba ry Tsila. Mandrosanao ry Maria. Ay. Fafao tsy samatsy fa maimaika kely alako. Rery Ndry? Manahoana? Fa izy no iza ry dada? Izy ilay olom-baovao tamin'ny fiainantsika tiako ambara aminao e. Izy ny Joely e. Izy ny solondreninao. Dia izy kosa ry Joely no Maria, zanako vavitokana. Ay, faly mahafantatra zaniko. Toraka izany koa. Fa ahoana mamely tamiko ohatr'izao ry dada? Aza mipitsipitsika tamason'ny Joely ianao fa raha sara fotsiny izy e. Dia ahoana kely Maria? Mba manao ahoana izao tokantrandro izao e? Milamindamao fa i Tsila no tsy salama. Ka tsy izany fa mahatsiaro mandrery nge dadandre tamin'ireo tsy teo intsony e. Dia mba naka namana izy a. Eny e, rehefa tia moa ve ianao, izay ny zava-dehibe. Tsy hoe tiany fa mifankatia izay e. Raisy tondrendria. Eny e, izay izany. Ary aleo izany dia amin'izay aloha fa maimaika aho mantsy anareo. Maika monjy an Tsila. Ndana re, veloma ary Ndry, veloma Maria. Mandra-peo nareo, izay ry dada. Aleo aloha moka kely azy vitivity ahy tsy ahy e. Fa ahoana aloha io vavao an-tady iny e? Toa vehivavy mbola tanora kely koa. Tsotra be izany e. Mila namana ary Maria. Eny e, izany tsy mandany izany e. Fa tia izy mbola tanora loatra tiako. Sao dia anararotranao fotsiny eo. Tena fitiavana no iarahanay e. Sao dia mahavolanao fotsiny ny tedaviny eo a. Tsisy an'izany e. Aza lefa lavitra amin'ny sainana. Eny ary moko. Dia hipetraka ato izany io. Koa iza moa izy nipetraka e. Miara-monina amiko eto izy. Dia tsy vita ninina akory nareo dia hiary hipetraka. Atao miandalana eo ry ny amin'izany fa aza dia be fanontaniana. Fa manina ary ianao no be ahiaha ohatr'izany.
Ty aloha misy 2 alina hikarakarana ho an'ny Tsila any. Misaotra ry dada, ary izay aloha fa lasa ka. Ka manahoana izy io dokotera? Inona manjo azy? Izao tsy maintsy manao an'ireto analizy rehetrarehetra nareo aloha. Fa inona daholo reto dokotera? Izy daholo ve ireo? Eny, izy daholo ireo tsy afaka miroso amin'ny fitsaboantsika raha tsy hita ny soratra retina rehetra. Dia aiza indray ireny hahita vola andreto e? Afaka tsy atao ve ilay izy dokotera? Atonareo mankaty amin'ny dokotera dia mitady fahasalamana izay, ka tsy maintsy atao ilay izy fa tsisy an'izany hoe afaka tsy atao izany seha. Marina mihitsy izany ry dokotera. Inona ary ty lazainao ty ry Tsila? Fa hitady hevitra izay dokotera nantanterahana andreo ah. Eny ary, mila atao haingana dia haingana andreo fa miankina amin'ny valindreo ny resoantsika amin'ny dingana manaraka. Eny re dokotera, aleo fa hitady hevitra izay. Dia reto aloha misy fanafody tsy maintsy vidiana. Eo hoe jereko. Eny aleo fa vidianay. Eny ary, izay fa arao tsara ny toromarika dia ampiasa tsara ny fanafody dia miandry ilay valana ilay izy azy izany. Eny re dokotera, misaotra betsaka. Tonga dia miverina tiana rehefa azo ny valon'ilay analizy a. Eny ary, misaotra dokotera. Fa ahoana ianao tsy salamy ty ry Tsila? Tena reraka mama. Marary. Ko maninona re raha mamonjy mpanoatra sa inona no tokony atao e? Le fanafodin'ny dokotera koa ne vao maika mamizana vavony e? Ka mpanoatra aiza raha ny tia mama ho alehako? Le mpanoatra sady mpanompon'Andriamanitra reny e? Ka tsy maintsy mbola miresaka amin'ny Maria raha mazoto izy. Tsy izy hoe mazoto izy na tsy mazoto, tokony ny hasalamanao ny atao anaka. Mama, vadiko ny izy. Aleo mihitsy aloha izy karakara ao. Fa raha ny hevitro manokana, tokony mamonjy andrem-piandry reny ianao na ohatr'izany. Tsy mazoto loatra amin'izany dada Maria mama. Fa ny tiany dada Maria avy ny atao sa zay sitrana sy hasalamanao e? Ka sady tsy manam-bola mihitsy ny izy ary mama zao e. Izy izao mba manampy anay. Aminao le mason koa moa, rehefa tsy miasa dia tsy mitomboka ny karama. Izay indrindra ny tiako tenena mama. Eny e, nefa tsy mahazo mametsiny ny tompontsika. Misy alay analizy tsy maintsy atao iny eo izao. Tsy hoe aiza nahita vola. Sa ny amamo mba misy? Inona ny ananako ry Tsila? Zazy ty mifofoho volo. Ila tsy ahita izay ho arapaka. Sa hirakirana sy mitsitsitsitsy eo e? Jereo amin'izany moko. Finina koa ary ty tsy fahasalamana manjoanao ty e. Andriamanitra ampioty zanako ty. Tsy nijovy. Mba endrisao. Mba omeo vola hitsaboana teny. Mba vonjeo rery tompo. Ry dada. Ay Maria, mandroso e. Mba vonjeo aloha ry dada. Ka manahoana Tsilao e? Ka izay mihitsy neny atongavako aty aminao e. Mba mila vonjy ary dada. Fa misy inona? Tena marary Tsila e. Misy analizy be dia be tokony atao. Zany ve? Fa inona no marary azy? Tsy haiko mihitsy e. Izay le antony anaovana analizy.
ikarohana ny sorotra aretina. Mivoly eto am-pialatanana nefa tsy misy tsony. Jery ny dadany reto analizy reto hoe reo ny tsy maintsy atao daholo. Izany ve? Tena be dia be marina izy izany a. Dia miviny tianao atao ka? Farak'izay aingana ane hony. Izy ao efa tena vizana. Fa voalohatrina izany nefa nilainao anaovana an'iny? 3 hetsy ao fitambarany reto rehefa nanontaniana. 3 hetsy? Jay, fa atao inona izany vola be izany? Tsisy vola mivoaka izany eo radera? Zoely, ay ve tao ianao e? Fa heverinao fa ho aiza? Henoko daholo nge andresaka reo teo e. Ka efa henonao izy izany e. Entina hitsaboana ny levin'andolaviko izany. Tsika ve ny ray aman-dreny mpamela andry zareo e? Olona efa manana tokantrano sy olona efa mahaleo tena ve dia tsy anana vola hikarakarana vatany? Asa manao an'izany kosa ianao ry Zoely a. Tsy hitako izay nanambadiana raha ohatr' izany. Fa aminao ve raha hoe manambady dia tsy handalo fahasahiranana mihitsy e. Fa ilay nataka ny indray fotsiny no eritreretin-dry eo. Tadidio fa efa manambady izy. Mba manana ny fahasahiranana koa izy fa tsy hoe izay ilainareo rehetrarehetra dia tonga dia izy daholo ny antoka e. Fantatra ane izany e. Fa mba mangataka izay azony atao fotsiny a. Ka izay sao tsy tandry mbola ao anatin'ny fahasahiranana be koa izay. Sady manomana nandrarahanay koa izay io izao. Manina aloha raha ny amin'ny rafozanareo ny maky e. Okaloha Zoely a. Zanako foana io. Marina fa manomana antsika. Fa na izany nefa tsy manakana fanampiako an-janako. Izany moa izany izy tiako. Ataovy izay tianao atao e. Ianao no masy mandidy. Ary aleoloha izany dia mihitsy fa ohatry mampiady anareo mianaka fotsiny. Veloma ianao radera. Zoely a. Zoely a. Ho aiza ianao e? Fa ataonao inona izay alehako e? Mijanona aloha a. Inona ary tia matezitezitra anao ty? Ka ny zanako ao no tianaoko. Ka zanaka marary ve dia ho jerena fotsiny? Raha i Mariany marary dia ekeko ihany. Lasa ka. Lasa. Hitanao ny amin'izao ry Maria a. Aleoloha fa dinihina ny amin'iny. Iany ary miala tsiny raha hoe nampiady anareo. Aleo ary aloha za hamonjy an'i Zoely. Za zao ny tokony ampianao fa tsy izay olona ry ananina ry. Eo dia mamory robinio eo fotsiny tsy. Ohatra kely Caroline, azafady fa somary efa harivariva kely a. Mamantsila, mandroso akia? Eny vetivety fotsiny akia. Fa ahoana fa misy inona? Saika indram-bola ty amin-drika ary Caroline raha mba manandria. Marary le zanako, tsy salama. Misy an'ilay samihafa tokony ataony hatramin'izao nefa tsy nentina hita vola mihitsy ry zareo. Dia tsy vita ny analizy nefa vao avy nitsidika tany aho izao ohatra ny tena vizana dia vizana ny fahitako an'ny slavinao. Andray, mampalahelo akia izany. Dia ahoana akiko izaho koa nekika tsy manana e. Sao mba misy 3 hetsy akia any aloha anaovana an'ilay analizy a. Na izay mba misy dia ampimpiana kely eo e. Satroko dia satroko anampy anareo fa tena tsy manana ho asa. Dia inona kiny ataoko ahay izany ahita vaky ny lohako. Isa ny olona hitadiavana trosa. Fa maninona raha tsy trosa aloha ny tadiavina fa vavaka no atao e. Vavaka? Eny e. Ka mitondra makaiza moa kity vavaka? Moa misy manalatsaka avy any an-danitra ve ankehitriny? Andriamanitra kia mahafantatra an'izay atao amin'ny zanak'olombelona. Ndry asy ty olona mba mivavaka no antoniko tsy manana omena akory. Ko isaki no olona sarangotok eo. Andriamanitra ho any no atsony e. Antsoe aho dia ho valiako ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina izay mbola tsy fantatrao. Izany aneky ny tenin'ny tompo e. Le Jeremia 3:13 e. Eny kiry Caroline. Tia kia 2 arivo atao fire aky misy aty amiko.
Eny za ve moa andany ty fa efa izay zany misy any amindrifa misaotra izay zany. Veloma kia dia mirary fahasalamana ho an'ny marary. Misaotra e, aleo aloha dia rehefa na miantso eo ihany. Roa arivo ve tompoko mba omenao tonga mila vonjy aty aminao dia hoe hoentina mibavaka mivavava. Ko raha tsy haiko hatramin'izay moa tia mivavakako, izany ny ampatsahivon'ny Karolina. Kanefa koa tsy misy fahagaga ohatry ny taloha intsony anie ankehitriny. Inona moa ny ataon'ny tompo ahy eo? Volany dia daviko any amiko, inona kosa? Aleo aloha isotroana kafe ery ty 2 ty fa tsy sisa re atao saran-dalany. Ary andeha hiverina any amin'ny Tsila sy Maria haingana aloka, sao sahiranao reo. Fa tô mity trano dre tô lazaiza vetivety teo mandra-piveriko efa tsy ato tsony. Asa hitako ka hoe tsy te aleloza marina mafy. Inona moa zany fa dia aleo aloha hiezaka hiantso azy ireo amin'ny telefona. Za raha teo tsy nanana finday akory. Dokotera, mba jereo re vadoka, tena lasa narary be izy. Ary tonga dia niditra anganareo fa tsy naraka ny filaharana. Efa men'olona lalana izay hiditra fa efa marary be ny vadoka e. Zany ve? Aiza ary? Io bataina io izy. Tsila, efa aty amin'ny dokotera ny tsika e. Maheva ianao. Ie, mahinanao Ary ny andrasinareo reraka be izany marary izany efa azy ve ilay valolay an'izy ry madama kely? Tena tsy mbola nataony ilay izy dokotera e. Tsy mbola nahita an'ilay vola izay. Izay ilay mahavoanareo izay ataonareo ambany zavatra mihitsy ilay fahasalamana. Jereo ilay marary efa tena vizana dia vizana mihitsy. Tsy mety fa tsy maintsy miditra hopitaly nareo. Ataovy re izay mety dokotera. Omeko be eto hopitaly nareo dia tsy maintsy makany nareo sao dia izao. Hiditra hopitaly? Eny re dokotera. Izay tsy maintsy atao hoe izay izao ny vahaolana. Eny ary. Maria, ndeha ampidirina hopitaly avy e? Raha izay moa ve ny ahasalamanao dia tsy maintsy ho ataontsika e. Tadidiova tikanao ry Maria. Tsila, za koa ny tianao e. Mahiresa mivadika izany. Misaotra ry Maria, dia mba atso ihany mama. Eny e, ampilazy azy mihitsy aho. Ary aza miresaka be intsony aloha fa makainy e. Fa tena ela koa aloha ianao ry Zoely efa adiny firy izay any tonga teto fa miandry anareo ohatra miandry mpanjaka mihitsy. Ka miala tsiny aminao aloha fa ianao ihany anie rabainina be iny e. Tsy maintsy mitady fika aloha izay vao afaka miala pa fa tsy azo tonga dia miala ala fahatany izanyko. Mitady fika? Manahy ihany mantsoko. Sao dia efa lasa tia andrabainina ary ianao ty dia izany ahodikodina eto. Ka raha tsinonako, rabainina be efa mivoly fotsiny ara ve efa jere dia mbola hiaraka amin'iny ihany ary Borisy. Iza mahitako?
Ataoko inona koa iny tsisy ataoko alika an'lazany letsy a. Zany Eko. sao dia hoe tsamba ny volako. Tsisy an'izany ho a. Fa zany io ihany fa sao dia ny andro mamoka fotsiny teto anefa 0 ariary mivoaka avany a. Ka raha tsy inona kosako. Tsika indray tsy mody amin'ny pataloha fotsiny izany e. Ndao fa ampireveko ianao. Izany indray mampirevy anao androany. Izay mihitsy ny tsy afozako andro ity ry Zoely. Rehefa mba nahitahita avany dia irahana amin'ny sara kosako. Ka ahoana ary? Inona izao ny tsaratsarony ny vavanao? Mety daholo izay miainga eo na tacos na pizza na panini izay rehetrarehetra. Ianao ve tsy leo an'izany e? Maninona raha ohatra hoe mba mofo gasy indray e? Aza dia manany ihany ry Zoely a. Zany ary hoe mofo gasiko eo azany foana ny fihinana hatramin'ny kely. Fa zany eo ihany fa ahoana aloha fikany ilanao tany amin'ny rabainina be tany? Naharitra ela ihany mantsy ianao taniko. Ka ianao fa tsika ny hoe mody manamby tambo, mody mandangalango alaina mihitsy aloha ny fony e. Azahoazany tsy hiposaka eo ny volo. Tandre maro sao lasa lavitrako ho tafalatsam-pity amin'ny rabainina be eo tia kala Zoely kely. Dia ho rabainina be ohatr'ireny mihitsy ve no andeha halatsa-pity azafady. Ny zanany aza moa efa mitovy amiko. Eny e, ka na dia anambady aza aza moa no ahitantsika rena dia inona va tsy aleo vonoina fotsiny aloha ny eritreritra e. Atao izay ahazoana volo. Izay ny eo mantsy anao e. Tsy maintsy atao miketriketrika ny kôkô. Rehefa tafitsika dia dakatsika mipitika an'ilay rabainina be iny. Dia tsika sinao amin'izay no mifaly amin'ny arenany. Sa ahoana izy ianao e? Marina izany Zoely a. Sura letsy Borisy a. Maria, fino izany vaovao ratsy izany e. Ohatinareo aty. Mama, mitonilo ianao e. Izany zanako ry Maria, fa dia nahoana loatra dia hoe niditra hopitaly e. Io izy re mbola ato anatin'ny fitsaboana tsika. Tsila, zanako. Jerera tsy petahany dokotera Seroma mihitsy ve? Ary maninona izany ve matory maninona? Nasiana fanafody mampatory izy aloha dia mbola tsy dia tena matsiaro e. Andray, zanako tsila, tsy lavina. Naninona re ianao e? Finona re ty Andriamanitra? Andao ry Maria, andao andohalika ivavaketo aloha tsika senao antsile. Aleo za mitsangana ihany fa ianao afaka mandohalika tsy maninona ataovy. Andriamanitra. Ndry tia izaho dia miseho mahery eto mason'ny mamany fa ny ranomasy koa ary ty efa mila tsy ho tanako. Tô misy manodona mandrosoa e. Misaotra tompoko nampandroso, faly miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo izahay. Eny tompoko, fizamonareo? Tsy izany fa mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara amin'ny marary sy amin'ny mpikarakara marary izahay e. Ay, misaotra tompoko mamangy sy mitsidika. Ka manahoana ny fahasalaman'ny marary ato e? Inona moa izy azafady raha tsy mahadiso? Zanako re tompoko, zanako marary io izy mbola tsy dia mahatsiaro loatra. Mbola entina ny analizany dia tsy fantatra hoe inona. Fanafody be dia be mitomboka foana isan'andro. Efa ho herinandro izay izao ny tetỳ amin'ny hopitaly tetỳ. Herinandro latsaka kely. Eny e,
Tsy moramora tokoa ny manana marary aty amin'ny hopitaly tahaka izao. Ary izany indrindra moa no antondrianay ity dia ny ampahery anareo. Dia mampahery anareo amin'ny anaran'ny Tompo izahay. Io Jesosy Kristy ilay mpanasitrana tsy mba mandao antsika izany. Ie, Tompoko. Matoki azy e. Tsy ireranao akory fa mijoro eo anilanao ny Tompo. Jesosy ilay nitondra ny aretintsika rehetra ary nidiakapoka taminy efa nahasitranana antsika. Misaotra noho ny amin'ny fampaherezana ary izany ten'Andriamanitra mihitsy izao no ilainy. Tsy maninona, afaka mihaino tsara anareo aho. Ianao kosa ary dada dia tena revo amin'ny vehivavy ny loatra. Tsy mba hitanao akory manjo anay a. Tsy rarahinao tsony izay zanakao. Izany loatra ry Maria. Mba manana ny fiainako anie za fa reninareo fa tsy atsony. Na izany azy manjakasaka loatra iny sohelinao iny. Za mino hoe tsy tianao akory indry dada. Ny arenanao fotsiny ny tiavany anao. Aleo aloha hany izany. Fa tsy ao ve aloha izy sa ao? Tsy ao izy rehefa ianao koa. Ay, soa fa tsy ao aloha e. Tena mba vonjeo izay ry dada. Marary mafy any amin'ny hopitaly ny eo Atsily e. Tsisy vola intsony eo aminay. Ritra, lany daholo. Mifanafody nefa etsy andany ny fitsaboana. Ny analizy be dia be. Andao ary ny dia hoentsika e. Ao fanampy anareo ah. Dia misaotra ry dada. Amelona moto vetivety dia ndeha mianaka e. Ieny ary miandry anao ah. Ao fa ataontsika daholo izany analizy izany dia vidintsika amin'ny fanafody e. Misaotra betsaka ry dada. Tena efa tsy hitako intsony izay atao. Tena tsisy vola intsony tsika ary Joely ka. Maninona aloha raha maka kely any amin'ny rapainina e? Any amin'ny radera ve? Koa izany indray moa, iny izao ny papasoso mandehandeha eoko. Sady lery ilo dia tena miesina mihitsy e. Fantany ve izao fiaina ataontsika aty ambadika aty izao? Anaovana fangalam-pera izy e. Dia araroty e. Ary maninona moa izany raha asany vidana amin'ny moto ianao mba hitsika amin'ny rozirozy e? Ha? Tsy maintsy azontsika tsy ho ela izany e. Aza taitra ianao? Ary atsolo izy angatahana vola avatsy. Aleo mihitsy ara aloha atsoko e. Allô chérie? Oui, allô? Ahoana kia? Salama tsara ve? Ie, salama ka. Ianao manahoana? Za koa salama tsara. Tsy izany hoany no saika natsoko anao fa tsy manam-bola mihitsy aho io fa mba handefaso kely. Sady amin'izay tsy hitako tao an-trano ianao fa nakaiza. Mbola lasa ty amin'ny hopitaly vetivety akia. Ve? Za mantsy saika teztrako. Aza teziteziny amin'izany eky izy Joely a. Mikarakara ny zanako fotsiny ahy e. Dia mba alefaso ilay vola fa makanao shopping dia mety alinalina kely mihitsy angamba vao tonga. Eny e, tsy maninona izany fa za koa mety tsy ota voly mihitsy. Aleo arana aloha izany tsy ota fa ho any andrimamanay e. Ay, ansa ianao matory. Eo. Ny rasy valefako ary izany le voly. Indray. Izay mihitsy anie ilay tsy hafozako anao ty. Ok ary. Merci hein. Ok ake chérie. 200 000 ariary iny nalevako iny. Ok, merci. Ahoana? Andefa ve ony lery? Efa hoe andefa 200 000 ariary ny iziko. Haisy, efa misy sasahantsika senao zany a. Sady tsy matory any ange za e. Drais, mahalalaka zany e. Aleo mitady toerana natoriana zany tsika senao e. Inona koa no any amin'ny mamanay eo? Vorisy eto anilako efa manome toky. Sa ahoana kiry vorisy a?
Za mihitsy akiry mahalalako a. Tena marina izany dokotera ny votraretina mahazo an'ity vinandrolahako ity a. Eny tokoa dokotera, fa inona no tena mahazo azy e? Sao noho izy izy mianaka. Miaino anao izay dokotera? Manao insuffisance rénale ty mararintsika ity e. Izay valon'ny analizy rehetra teo. Insuffisance rénale, tena marina ve izany dokotera? Ie, izay araky ny vokatry ny fitiliana tao dia izay marina e. Dia ahoana izany dokotera? Mbola hisy fanantenana ve ny amin'izany? Tsy kivy alohantsika fa mbola mitsabo e. Fa mila mivonona fotsiny amin'izay rehetra fandadina samy hafa eo. Anizay dia izany mihitsy hoe mahazo antsela, tsy rariny izany. Mangina riry Maria. Tada. Tsy renao ngany tenin'ny dokotera teo. Mbola mitsabo tsika izao. Eny ry dada, aza dia vela rery ahy. Ao fa ataontsika izay azo atao e. Izay ry izy mianaka ary nakaiza moa ny ren'ilay raha misety teo? Lasa nanadio fitaovana vetivety atsy izy fa ho avy eo e. Ay, mba tenena rehefa tonga izy a. Eny ry dokotera. Andriamanitra, finna re izany aretin'ny doza mahazo anjanako izany dokotera, fa hoana loatra no hoe marary vo izy. Atao ahoana fa izay ny zava-misy re, dia mahirezina ireo raha matoa amin'ny fikarakarana. Mbola ho ely aty amin'ny hôpitaly ve izany izy sa hoe afaka mivoaka sa hoe inona no tokony atao e? Azonareo tena moto izy fa tsy maintsy miverina matetika ety nareo manao dialyse e. Tody tsaroko eto ilay tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra namangy anay iny. Jesosy Kristy ô, mino avy fa ianao ny famonjenao anay e. Tsy amelanay irery ianao amin'izao ady sarotra izao. Matoky anao izahay ary mianatra matoky anao isanandro. Izay ara fa mandalova ry amin'ny dokotera ry e. Iny tompoko.